Isorana ianao misafidiny fahitalavitra matv ary manolotra ny araba ihany koa manasanao anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany amin'ny takariva ity ny toedra ara-politika ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena isan'ny nazahoana akony zany ary dia hoentina amintsika eo amin'ny sehatry ny fananantany ny fisokafan'ny esika herinandro ny fananantany izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna na Analakely dia nazahoana akony ihany koa eo ihany koa ireo sehatra sosialy ny akon'ny fidiran'ny mpianatra izay somary nisy savorivory tamin'ny andron'ny omaly tontolo politika namaly avy hatrany ny fanambaran'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny filoham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nambaran'ity farany moa fa tsy misy velively aminy ny olana ao anatin'ny fifampiresahana fa miankina amin'ny filoha teo aloha izany rehetra izany. Tao anatin'ny fidirana mivantana telefônina teny Magrobeoririka dia nilaza ny tsy fanohanana intsony ny fitondrana Rajaonarimampianina amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha nanontaniana ny tsy fifanarahana eo aminy sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny filoham-pirenena Perinasa dia toy izao no valiteny nentiny. Tsy malala zay zany resaka tsy fanarahana zany fa dia izy nanontany fa raha ety amiko za olona fihavanam-pirenena roso amin'izany tsika io tsy tenenina fotsiny hoe atao fihavanam-pirenena va dia tonga dia milamina firenena efa roapolo taona kely nanaovana io hoe misy fandaminana tsy maintsy apetraka io zavatra io Mikasika amin'ny fanehoan-kevitry ny Sefafi izay nilaza fa repoblika banga no misy ary tsy mbola tafapetraka ny rafitra repoblikanina rehetra. Ao anatin'izany ny antenimieran-doholona fitsarana ambony ny tsara ny mpitondrana ny haute cour de justice dia nilaza ny filoham-pirenena fa malalaka amin'ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Zany fanehoan-kevitra teneninao zany toy hoe fanehoan-kevitra ny eto Madagasikara malalaka ohatra ao anatin'ny tena filazana izay tena izy no anehoana zay fanehoan-kevitra zay ary ny fanehoan-kevitra azo atao foana fa engany eny mba ireko fotsiny dia hoe ao anatin'ny fitsinjovana foana ny fihavanam-pirenena sy ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny firenena no anaovana an'izany fa tsy hevitra mitokana na hevitra tokony olona vitsivitsy. Teo amin'ny lafiny sosialy kosa dia niresaka momba ny fidiran'ny mpianatra amin'ny filoham-pirenena androany nandritra ny tafana ataon'ny tampanao gazety. Laza izy fa nizotra tao anatin'ny filaminana zany amin'ny ankapobeny. Ny hafa dia androso ny fanaovana volavolan-dalàna mahakasika an'izany zay rehetra tokony ataontsika ka voatotry lalàna ho ataontsika. Ary taorian'ny nosy be sy Antsiranana dia mitovy fizarana kit skolaira izay tanterahan'ny fitondrana miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena.